avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. Manome rombo fitopolo ora ny tompona andraikitry ny filaminanao mahajanga hitady vahaolana ny fikambanan'ny Atandroy ao an-toerana. Manoloana ny famonoana ny naman'izy ireo andeha hiasa ka voatifitra no izy lazaina fa mpanao ratsy. Takina ihany koa ny fanaovana fomban-drazana amin'ny olona namoy ny aina io. Nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ny solotenan'ireo mpanolotsain'ny tanànan'Antananarivo avy amin'ny fanoherana izay voasambotra omaly ny maraina teo. Antony izany ny herisetra nahazo azy ireo nandritra ny fisamborana tsara-dalàna izay nitarika ny tsy fahasalamana ho azy ireo. Ankoatr'izay ny fanakaizan'ny mpitany filaminana ny finday misa 3 an'ny baba. Tsy voaray nefa ny fitorian'izy ireo noho ny tsy fisian'ny mpiandry raha teny amin'ny tribonaly ka iverenana ny alatsinain'izao. Nahitana sainam-pirenena mitsatoka ny tanimbary totofana iny laniera omaly ho fanambarana fa any malagasy ireo tany. Tsy niandry ela fa omaly ihany nampanatsoa ny gouvernoura ny solotenan'ireo tantsaha. Nandritra izay fotoana fionana teo amin'ny roa tota izay no nangotan'ny mpitany filaminana ireo sainam-pirenena natsatoka teny amin'ny tanimbary ireo. Antony nilazana ireo tantsaha fa fitaka tsy ahitana ny fanitsorana ireo saina ireo ny fampiatsoana natao azy ireo izay tsy nisy vokany akory. Tsy mbola nazy permis de conduire sy carte grise biométrique hatramin'izao taona 2024 izao ny ankamaroan'ireo mpamily na vita fanadinana sy ireo dingana rehetra amin'ny familiana fiarakodia tamin'ny taondasy raha ny fitarainana voaray. Antony mbola mitsiko hatramin'izao ny famoahana izany eo anivon'ny SIM eny Ambohida. Any ivelany any Cameroun tsy fidin'ny rainy ary mitana ny olona rehetra tsy fidin'ny rainy intsony ihany koa. Amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka izao ny zanakavavy ny filoha Camerounais Ampernas Brenda Beya raha naneho ny heviny tao anatin'ny tambazotran-tserasera TikTok. Nampitondra fahaizana vahoaka maro hoy hatrany ity zanakavavy ny filoha Camerounais ity ny rainy nandritra izay fotoana nitondran'ny firenena izay. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny disadisa ho mahajanga vetrany ary dia nikoafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manome 2.70 ora ny tompony andraikitry ny filaminana ao an-toerana hitady vahaolana manoloana ny famonoana ny naman'izy ireo andeha hiasa ka voatifitra no izy lazaina fa mpanao ratsy ny fikambanany Tandroy ao an-toerana amin'izao fotoana takina ihany koa ny fanaovana fomban-drazana amin'ny olona namoy aina io. Gaeton Andriatsilavo. Maro ireo olona izay lavo ny balan'ny polisy eto atapitanana ny Mahajanga fa raha fahita ny zanaky Androy fa voaporofo fa mpangalatra izy dia tsy mijoro tahaka izao zahay. Fa eto kosa dia mijoro ny foko Atandroy eto atapitanana ny Mahajanga satria hita fa olona handeha hamonjy ny garde ny olona io fa tsy olo andeha hangalatra na hanafika. Eto dia niambina ny fahendrena zay napetraka ny commissaire central sy ny divisionnaire ny tenanay membre de bureau izay efa nifampitafatafa tamin'ireo nanomboka tamin'ny 7 jusqu'à 10 ny fandinika ireo toedra raha nisy rehefa vita izay fifampiresahana zay dia nametraka ireo fa hoe mirava aloha atsika fa mbola iantso anareo zahay arapitso nefa tsisy valiny zay resaka zay ny fanomezana zay. Araka izany tsy manaiky ny famonoana kitsirano nataon'ny polisy-pirenena tao Mahajanga ny aliny Alarobia fa 17 ny volana Septambra lasa teo ireo Tandroy
mivondrona ao anatin'ny fikambanana ao an-toerana. Lavon'izy ireo ny filazana fa dahalo mpanendaka olona amin'ny alina io notifirina io, ary mangataka ihany koa izy ireo ny anaovana fomban-drazana amin'ity olona namoiny ainy ity. Tsy maneka an'io satria nono fotsy ao amin'le toerana karité ka tsy maneky izay raha tsy misy ny fomban-drazana satria ny fombanay moa manao tafarary mamono olo am'izao ohatra izao. Ady mampahafantatra aloha zahay indrindra ianareo fanjakana ao ambony ao Antananarivo mba hijery izao akaiky satria maro ny voatifitra aloha zahay tsy hitsanga fa izao kosa aloha dia tsy haneka aloha zahay. Raha tsy misy fepetra ho raisina, iroso amin'ny fitakina mafimafy kokoa izy ireo ary manome 27 ora ny tompon'andraikitra voakasika. Fa raha sanatria ako hoe sanatria ka tsy vonona am'izany moa ianareo, ino moa ny atao fa iroso amin'ny dingana manaraka. Zany dingana manaraka zany aleo mbola tsy lazaina eto fa 72 heures no tianay angatahina mba hifampidinihantsika, ary zany dinika zany de tena atao ampihavanana tokoa mba hijerena kaiky ty toejara famonona olona ty zany satria mahatsapa fa tena misy tsirariny zany tao anatin'ny fahafatesana tompolahy ty tato zany. Zavatra mampalahelo anay ny zanakay tsy naninona fa hamonjy asana de atao vonona, atao vono biby ka malahelo tompoko ny fonay rariny de tsy rariny mihitsy zavatra ataony mpitondra filaminana zao. Marary ny fonay, tena malahelo ny fonay mangoraka satria tsy dahalo akory le olo fa ho hamonjy ny asany hatao vono biby ka tsy ekenay ireo tompoko ao tsy maneky zahay fa marary ny fonay zany satria maro ny zavatra ataony mpitondra filaminana nefa efa mandefitra hiany zahay. Malahelo le zanakanany vonoinareo maromaro le ny maty teo tandroy nefa nampangalatra zay tsy mitsangana ohatran'izao ary tsy mitokona ohatran'izao fa io tsy mpangalatra fa mpamely tena manao garde magnino sécurité mitondra mesa tsy samborona tsy vonoina matoa izy garde mitondra fiarovan-tegna izahay tandroy tsy managna basinay kobay raiky meso fa tsy avononay olo ata zay mahatratra mpangalatra tsy mitomboka olo fa misambotra olo aterina amin'ny fanjakana. Malahelo zay fa kibo ny fognosany olo ny tay azy sy volana. Olona andeha hamonjy ny asany amin'ny alina izy tamin'izany fotoana hoy ny fianakaviana manao gardien amina tranon'olona tokana. Raha tsy hivony efa nisy ny fampiresana izy ireo tamin'ny lehiben'ny polisy tao Mahajanga saingy tsy nisy toy izany ankehitriny ka antony mahatonga azy ireo hanome ity 27 ora ity ifanantonana andiniana miaraka izao famononan-kitsirano ny zanak'izy ireo izao ny fikambanana. Tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra iseho ao Mahajanga izy ireo raha tapitra io 27 ora nomena io ka tsy misy marimaritra iraisana raha ny fanazavana hatrany. Andrasana araka izany ny mety ho tohiny. Fatao arian'ny fisamborana ireo mpanolotsainy tanàna n'Antananarivo Omaly nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ny maraina teo ny mpisolotena azy ireo. Antozany herisetra nahazo azy ireo nandritra ny fisamborana tsy ara-dalàna ny fanageaza ny mpitandro filaminana ny findain'ny baba miisa 3 izay niteraka ihany koa ny tsy fahasalamana izy ireo. Tsy voaray ny fitoriana izy ireo noho ny tsy fisian'ny mpiandry raharaha teny amin'ny tribonaly ka iverenana ny alatsinainy ho avy izao raha ny fanazavana. Tsiara Soarvelo. Tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny maraina teo nametraka fitoriana any teo anivon'ny mpanolotsain'ny tanàna lany avy amin'ny fanoherana notron'ireo solobavambaoka sasany avy amin'ny firaisan-kina misolotena ny baba sy Clémence Sarilili izay mpitory noho ny tsy fisian'ny tompon'andraikitra nampiandry raharaha teny an-toerana. Apetraka ny alatsinainy izao indray ny fitoriana ankerisetra noho ny samborana ireo mpanolotsain'ny tanàna Mianadahy Omaly akanton'ny fitoriana raha ny fanazavany mpitondra teny i baba sy Clémence izay manaraka fitsaboana amin'izao vokatra izany raha ny fanazavana. Roa zany lasan'izy ireo tany ndray moa zany tsy voabata tsara fotoana izao dia mbola manaraka fitsabotena zany satria voadona mafy tamin'ny fomba ny samborana azy tsara dalàna izy Mianadahy. Sasany voadona any amin'ny lohany izay mbola misy fanahitainana any amin'ny tratrany aty amin'ny kotiny aty zany mangamangana ihany koa mpanolotsaina anankiray ary tsy dia afaka mandeha amin'izao fotoana izao
misy fitaovana zay an'ny mpanolontsaina raha kotoa sofaniry albon na ibaba zany telefônina misa 3 zay nogiazany teo anivon'ny tandrony filaminana izany. Reo fitaovana zay nitazominany zany dia tena takina no ahafahana mamerina azy ireo zany ho any amin'ny tompony zany sao isy hampiasa na alaim-panahy hampiasa amin'ny fomba hafahafa. Araka ny fanazavana trany avoakasiky ny fitoriana ny filakevitra munisipalina Antananarivo ny sekretera-panjakana miadidi ny gendarmerie sy ny filaminana anatiny ary olona tsy fantatra na plainte contre X izay nanao ny herisetra sy mpanome baiko. Fitoriana zay contre zany ny filakevitra munisipalina Antananarivo noho tsy fiarovana mpanolontsaina ny tanàna 3 natao samy dokotra teo am-panatanterahana ny asany. Fitoriana contre yanko sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie sy ny filaminana anatiny satria ny zaraina roa izy roa omaly ny ray ny antoby akatilalana ny ray tao anosy tao BC. Eo ihany koa ny fitoriana plainte contre X zay vatan-dehilahy maromaro gros bras sambotra azy ireo fa misy larina fiarakodia miparitaka ny tambazotra sosialy ihany. Ary plainte contre X ihany koa zay misy nanome baiko sy toromatika zany. Ratsaivina ny avy eo anivon'ny anteny mirandoolona no nitory an'ny Albon Rakotoarisoa sy Clémence Sarariny fanjikan-dalàna na ina hiteraka korontana sy herisetra no antony fitoriana azy ireo raha ny angom-baovao. Raha imaso ara-pitsarana izy ireo ary ny 3 septambra izao no hiakatra fitsarana. Mitony hetsika natomboky Baba sy Clémence raha mbola tsy voavany olona ny herinaratra sy ny fahorim-bahoaka ho ny teo anivon'ny vovonana firaisan-kina raha ny tafa ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Marary amin'ny lafiny maro ny firenena ankehitriny voahitsaketsaka ihany koa ny fahalalana maneho hevitra ny lalam-panorenana eto amintsika ka mila mpahafantarina ny firenena mikambana izany raha ny faneho-kevitra. Mbola tsy aro hatrany mitatitra ny Tsiprian'izay. Nanamafy ny avy eo anivon'ny vovonana firaisan-kina raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany fatazomina ny daty ny 20 septambra 2024 izao fotoana iarana amin'ny vahoaka hanaovana ny hetsika fitakiana makasika ny olana jiro sy ny rano. Tsy ampiembotra ny hazalampy sy ny fisamborana nahazo ireo mpanolontsain'ny tanàna fa maika mampibaribary ny taotry ny mpitondra fotsiny ihany raha ny faneho-kevitra. Efa lasa io raha ohatra moa hoe misy mazika rehetra daholo ny jiro dia tsy matsaka ntsony ny olona tsy feno bidon jaune diso kosa fanoerana raha mbola zany no takiana fa raha mbola tsy misy vahaolana eo fa araka ny lazain'le député le sénateur anankiray hoe efa misy vinavina ohatrany hoe voamaly zareo tonga teo zavatra natao ary tsy nataony tsy nitoiziny dia androany izy andeha anatsikelyko fotsiny hoe efa milamina daholo ny planinina na inona tsisy olona baty eto akory fa dia herisetra no atao herisetra ara-batana mivantany ireny ny fanelingelenana ny fandraran'ny olona ary ny tsy fitovizana eo amin'ny fampiarana ny lalàna iainantsika andavanandro zany ka izy natosiky ny tenany ka lasa ohatrany hoe mampiseho fatahorana mihitsy ka na inona mihetsika dia ahetsika foana ny tanjaka. Tsy misy intsony fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara izay mandika tanteraka ny lalam-panorenana sy ny zon'olombelona. Nanoratra taratasy any amin'ny firenena mikambana na ny ONU araka izany filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho fampafantarana izany zava-misy izany. Tsy isika malagasy indray no tompon aminy io amin'ny zava-misy eto toerana fa tena fampirorona fampijaliana tsy fanarahan-dalàna ary tena fanaovana fotsiny ny didiny be samby eto tsy raharandra rotsony zany hoe lalam-panorenana zany tsy raharandra rotsony zany hoe lalàna velona tokony sitrahany voaka malagasy zany tsy mentrika mivoaka malagasy ty dia ny ampalalana ny firenena mikambana izy no miaro atsika izy no manampy atsika aka ny tanitsika hoe nalain'ny sasany ny fampijaliana ny voaka atsika dia antsika mitaraina ny voakanay ny olonay tsy olona avy any velany makazy fa le terrorisme d'État ato anatiny mampijaly azy dia antsika milaza dia miteny reo rehefa avy eo ary izy tsy miteny hoe miteny amin'ny anarany ny kabary io amin'ny herinaratra io mahatonga manohany ty taratasy ty dia mba mahalala melony fotoana izy tsy hoe tsy fitiava-tanindrazana akory zany hoe hoavindray masy zareo dia jereo fa alain'ny baraka ny velany ihany tsika tsy marina zany ny olona nga tsy mahita an'io fa
zany ny aditsy miendrika fakanan-kery ny fisamborana ireo olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra eto amintsika tsy mampandroso izany hoy ny mpanao politika sy mba ny asa fiariany vahoaka vokatry ny délestage lavareny sy ny tsy fisindrano izay tsy voavahatra amin'izao mampanontany tena hoe an'ireo mpitondra ny firenena ve ny andraikiny sy ny asany say ny nataony fampahoriana ny vahoaka raha ny fanehoan-kevitra. Tontolon'ny fifidianana vetivety fa ny liana kandidat tsy andray anjara no isan'ny antony nampiakarana mihoapapana ny anto-karabola na ny caution takina amin'ny fifidianana oloolona ho le 10 tapitrisa ariary isaky ny lisitra ho ny teo anivo ny vovonana firaisan-kina tsy azo ekena ny kajikajy politika amin'ny latsabato na ny fifidianana vato tahaka izao ka tokony ho sahitoroka izany izay mahita izany tranga izany. Rina fitiavana no tatitra ny antsibirian'izay. Na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena na fifidianana député na fifidianana ben'ny tanàna na karina mihoapapana efa ho avy roa eny na avo efatreny ny anto-karabola na caution takina amin'ny mpilatsaka hofidiana ny mpitondra fanjakana no mampirisika ity fanomezana tombon-dainy ho an'ny mpanambola io ka ahafahana manakana ankolaka izay manan-kevitra na mahay mandresy lahatra ny mpifidy. Azo adika ho paikady aniliana kandidat tsy ho afaka hifaninana no antony iray ampiakarana io anto-karabola io hoy ny fiarahamonim-pirenena ONG Tolotsoa. Tokony omena fahafahana nefa ny rehetra ampanjakana ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara. Voailika avy hatrany vao hoe manapaka ianao hoe zao ny vola ho raisany tonga dia voailika ilay olona ary tsy misitraka n'ilay zo hoe andeha hilatsaka hofidiana na dia manana ny hevitra ary andraikitra ilay milatsaka hofidiana dia hoe mba tokony hifanaraka amin'izay ny zavatra ho atao hoe rehefa mikabarina tokony andray andraikitra ny rehetra dia tokony ho zaka ny rehetra ihany koa zany ny fandraisana anjara amin'ilay fifidianana amin'izay fotoana izay tena mipetraka ilay hoe mandray anjara ny rehetra ary ny équitabilité hoe équité le izy afaka nandray anjara ny rehetra ny tsy fahafahan'ny rehetra mandray anjarany dia efa misy ataontsika hoe tsy fahazotoana andray anjara amin'ilay raha-pifidianana rehefa avy eo hoe rehefa ataonao tsy ahafahany mandray anjara ilay izy dia avy eo voailikilika izy dia mazava hoazy tsy azoto izy andray anjara amin'ilay izy fa tokony atao hifanaraka araka n'ilay resahako teo hoe mifanaraka amin'ny fari-piainan'ny malagasy sy ny fidiram-bolan'ny malagasy ny fanapahan-kevitra raisana. Amin'izao fotoana kasaina atao isaky ny commune ny fifidianana loholona fa tsy isaky ny distrika toy ny Mahazatra. Mety hisy kajikajy politika hoentina anamorana amin'ny alabato sy ny fifidianana vato ve no ao ambadik'izay manandanja ny safidin'ny mpifidy vaventy izay misy olo-tenan'ny vahoaka. Tsy azo ekena ny teti-dratsy amin'izay alabato sy fifidianana volan'ny safidy izay tranga efa niseho tamin'ireo fifidianana telo farany. Tokony hasay hitoroka manoloana izay tsy fanarahan-dalàna izay ireo tompon'andraikitra tsirairay isian'ny fifidianana madio. Mandritra ny andron'ny fifidianana misy an'ilay délégué izay afaka miditra ao anatin'ny bureau de vote ary mijanona ao mihitsy manara-maso ny fifidianana. Ireny rehetrarehetra ireny zany no tokony hanao tatitra sy hanamarina ny fisian'ny alabato fa ny aiay amin'ny fisian'ny alabato tokony mitarika fametrahana paikady isorohana ny fifidianana safidy dia tsy azo ankena satria ny antony hanaovana hoe fifidianana dia mba ahafahan'olona misafidy malalaka fa tsy anaovana ataontsika hoe fifidianana kolikoly ara-pifidianana voararan'ny lalàna zany zay kolikoly ara-pifidianana zay fa tokony anana safidy malalaka ary ny hevitrao sy ny zavatra hoentinao ho an'ny firenena no hoentinao andresena lahatra n'ilay mpifidy hoe inona no hoentinao ho an'ny firenena rehefa tonga amin'ny toerana mahaloolona io ianao dia zay no tokony hipetraka zany. Tsy aivina i Andry Rajoelina sy ireo mpombazy ihany no tsy nanaiky io fifidianana atao isaky ny commune io tamin'ny andron'ny HVM noho izy manamora ny firosoana amin'ny alabato antony nametrahana azy eo amin'ny distrika ho fanamorana ny fanaraha-maso ampienan'ny alabato. Hanaiky io fikasan'ny mpitondra ka anantanteraka ny fifidianana loholona eo anivon'ny commune io ve ny seni sa ho saijoro ka hanapirofo fa mahaleo tena tokoa amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto amintsika. Mbola hitoetrany ve ny fanaovan'ny seni ireo fikafika isan-karazany ankilany. Mbola tsy nilaza mazava ny fanapahan-keviny momba ny fifidianana loholona taon'ny 12 Desambra izao ny vovonana firaisan-kina raha nanontanian'ny mpanao gazety androany raha tokany antoko HVM izay ao anatin'ny vovonana firaisan-kina efa nanambara fa tsy andray anjara amin'ny fifidianana loholona noho ny fahitan'ny tsy fanarahan-dalàna mitranga.
fa mbola mifamafo tanteraka amin'izao fotoana ny fomba fijereny ireo mpikambana eo anivo ny vovonana firaisan-kina. Samy manana ny fomba filazany sy ny fomba fijereny ireo antoko politika mandravitra izany. Ny eo anivo ny prositeny milaza fa misy fifandaminana tsy maintsy atao vao mitenina maneho hevitra. Ny avy eo anivo ny HVM kosa ankilan'izay nilaza fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana olona saingy tsy nisy namaly ary tsy nahitana fanazavana mikasika izany ny firaisan-kina. Aiza marina ny toerana misy ny firaisan-kina amin'izao fotoana fa nampanazavana. Raha misy zavatra mitranga zany izahay ireo dia voafeo anaty vovonana firaisan-kina. Dia tsisy olona mandeha mitsolatsolana miteniteny zany daholo fa hiteny daholo ve zany mianakavy ao anatina zavatra anankiray mitranga fa misy fandaminana, misy mpitarika ny vovonana, misy mpitarika ny antoko dia miandry direktiva avy ihany zany. Dia rehefa mame direktiva zany ny mpitarika dia ino no arahanay tsiraray ao anatin'ilay izy ka tsy hoe raha tsy miteny zany le solombavam-bahoaka na tsy miteny ny olom-boafidy hafa na mpanao politika dia ohatrany hoe tsy mirarahan'ilay zavatra tsy zay no izy fa mifampiantso dia manontany hoe inona ny direktiva dia zay no natonga ty fivoriana Andriamarina ty efa nafantatra an'izay omaly daholo zay rehetra hoe raha pitsy amin'ny folo sasantsika no miaraka mivory dia mandinika ilay izy fa tsisy miteniteny foana zany hoe miteny amin'ny anarany manokana any satria zay vovonana dia zay anatina antoko. Zay zany précision hoentiko zay hoe tsy ohatra amin'ny fanjakantsika ka hoe zay zavatra mandeha any Facebook ny hitondrana fanjakana ka hoe any amin'ny Facebook koa ny hitondrana ny antoko politika fa ny antoko politika misy fitsipika dia manaja ny discipline ny antoko ny tsiraray dia manaraka ny fandaminany antoko misy vovonana dia manaraka ny fandaminany vovonana. Zay zany atsipiko zay fa tsy mila taitaitra zany hoe raha misy zavatra dia ohatrany atao Facebook lasa samby hiteny daholo tsika mianakavy dia tsisy hevitra anankiray mivoaka fa samy miteny izay fatana. Zay aloha anankiray zay précision anankiray. Précision faharoa ty. Za d'accord mihitsy nareo any ampitan-dranomasina manaraka ny rahapirenena eto. Fa le mibaiko an'ilay aty Madagasikara mba okizay e. Raha ohatra ka vitanareo izy dia tongavanareo dia aty dia ataovy mba jerevanay le zavatra ataonareo. Fa ohatrany hoe tsy eto zay maheno anareo le miteny avy any. Manaovinareo an'izao, manaovinareo an'izao. Fa raha ohatra ka hitanareo hoe tsy manao zay dia tongava aty dia ataovy. Zay fitsiny zany président za tsy contre anareo manampy anay aty amin'ny tola zay atao ary zay eto. Fa aza baikonareo avy any zay fa mba mahafantatra ny tokony ataonay aty ary zay miaina an'lizy aty nareo koa zavatra ampitaina amin'ny alalana sary sy feo ny hitanareo na amina antso atarby. Fa raha ohatra nareo sur place no miteny anay dia marina zany. Fa raha ohatra moa nareo te handray anjara tonga fa raisina tanandrozanga nareo dia miaraka etsika. Fa nahitana sainam-pirenena nitsatoka ny tanimbary totofana eny Laniera omaly fa filazana fa ny malagasy ireo tany totofana ireo tsy niandrela fa omaly ihany nampanao ny gouvernoura ny solotenany ireo tanitsaty eny an-toerana nandritra izay fotoana fionana teo amin'ny rotonta izay no nanongotany mpitandro filaminana ihany koa ireo sainam-pirenena nitsatoka teny amin'ireo tanimbary ireo. Dia rahantsika ary ny zava-misy tena toerana miaraka amin'ny Gabin Eloa. Feno sainam-pirenena fotsy mena maitso mitsatoka ireo tanimbary sisa tsy voatototra teny Laniera. Fananganan-tsaina tsy irariana fa tongava ny fety-pirenena ary tsy andraisana filohampirenena akory fa etsika entina ilazana sy ampatsihevina fa any malagasy ireto tanimbary voatototra sy andalam-panotofana ireto raha ny voalaza ny fikambana ny tantsaha eny an-toerana. Hatramin'izay 2 volana nisiany fanotofana izay efa imbetsaka ireo tantsaha no nangataka fioanana tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra Analamanga izay voalaza fa ho mahalala ny antony izao fanotofana tsy ankiato izao fa tsy mbola nisy fioanana na indray mandeha. Rehefa niparitaka ny sarin'ireo sainam-pirenena malagasy ireo niantso tampoka ny teo anivon'ny faritra ary nilaza fa hisy fioanana maika amahana ny olana. Taoriny fialan'ireo tantsaha teny an-toerana namonjy io fotoana voatondrio anefa nisy nanesotra ireo sainam-pirenena ireo. Mba hotazan'ny mpijery na mpanototra hoe malagasy ny tompony tany dia zay ny lantona ametrahany saina io zany nisy fionana tamin'ny andriamatoa gouvernoura Analamanga tamin'ny moaly zay ao anatin'ny fotoana mifionana amin'io dia nisy niasa telefona nyray taminay teo hoe misy manongotra le saina natsatotsika eny atambaro izy nisy nanao apelina tapoka zany taminay dia gaga zay amin'izany. Dia jereo vao malokila nataon'ry Emmanuel sy ry pasteur ambanany Emmanuel amin'ny flesy ery ambony paiso dia pasteur milaza hoe noho ny tompontsoa ambony fiangonana tantara moa iny zany fa milaza zavatra iny dia mifanambanana basy ny flesy ery anaty manga ihany ohatran'izany ny ohatra nahazo anay maly izay noho ny tompontsoan'ireo vahoaka ireo atsony ireo mba hanao fandaminana hanao fampiraharaha-pihavanana
fa le filesy mitoraka manangona an'le saina ary miaraka amin'ny moregy fa ampiororona ange zany karazana fitaka tsy ahitan'ireo tantsaha ny fanesorany mpitandron'ny filaminana an'ireo sainam-pirenena ireo arak'izany no anasokajina ny fampiantsona teny amin'ny faritra io raha ny fanazavana fionana izay tsy nitondra inona teo amin'izy ireo tsy nahitana maromaritra iraisana araka ny voalaza sy nampanantenaina akory ka tsy ampiovany hevitra ho iantrany ireo tantsaha arak'izany manamafy ny fitakina ny ampitsaharana ny fanotofana ny tanon'ireo tantsaha eny an-toerany fa indrindra amin'izao ampiandrasana ny fivoahany didim-pitsarana izao anatona tany amin'ny papipa zany hoe sao dia misy autorisation mba menareo an'reto mpanototra ny tanina ireto hoe tsy misy ozy izy dia lasa indray zany akany satria noeneko moa zany amin'ny environnement tokony misy fanadadiana alohan'ny amin'ny fanotofana sy nikarasana dia nanontanytanykeo zay dia mbola tsisy ihany keo zany ny filazandry zareo tokony mbola iandry zany an'le didim-pitsarana zay voaka satria misy litizy io tany io ny filazana hoe tsy mananjohonareo na mananjohonareo a ny fitsarana efa nanomboka nylazy tsy leve ny décret zay nametrana anareo teo ary ny filohan'ny repoblika efa mandahana koroa teo nandalo teo foana izy isaky ny vokatra ny vary mba mahita andreny vary mavomavo reny fa tsy hoe bozaka ny teo na tany fiandrasanombo fotsiny teo fa ny zavatra tianay dia zao no hoe alao le reto loha alao ary ilaza an'izay ataony ny fitsarana fa ajanony hatreo le fanotofana tany alao aloha ny fitsarana anao ny asany raha tsara marina izy a fa alao a afy le fanotofana tany aloha mba hijanona hatreto tsy fantatra mazava izay tena ao ambadika izao fanotofana tanimbary amina hektara maro izao na ny teo anivon'ny commune na ny apipa na ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana dia samy nilaza fa tsy nanome alalana ny fanotofana ny sekretera am-panjakana mididiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana izay nilaza tamin'ireo tompony tanimbary ihany koa fa tsy tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny filohan'ny pirenena ireto faritra totofana ireto tsy hivina hatrany fa olombelona valo alina no mivelona amin'ity tanimbary ity ary efa nametraka taratasy teny amin'ny fitsarana izy ireo ny volana jolay lasa teo nangataka fampitsaharana ny fanotofana voalaza fa ny 12 septambra izao ny ivoaka ny didim-pitsarana an'ireo vakiparitra roa ary ny 15 septambra kosa ny iray raha toaka tsy mbola misy daty voafaritra kosa ireo ambiny any amin'ny fitsarana arak'izany ny mason'ireo tantsaha ankehitriny izay manantena fatratra ny ahazony rarina andrasana etokoa izay ho fanampan-kevitry ny fitsarana na hanome alalana ny fanohizana ny fanotofana ka tsy ampihinana ireo tantsaha voakasika na ampitsahatra ny fanotofana fa ho tanterina amintsika ato anatin'ny fanadihadiana lalina na ny magazine d'investigation rahampitso amin'ny 7:00 eto amin'ny fahitalavitra ny raharaha no sakaty entina anatin'izany ireo orinasa sy anarana mpandraraha miara-miasa amin'ny Green Madaland anatanteraka tetikasa any an-toerana io ihany koa ny fanehoan-kevitra ny ankolafikery samihafa manoloana ny fandikan-dalàna sy ny zon'olombelona ary ao ary ny sombony amin'izay didim-pitondrana fanafoanana ny fifanarahana fampanofana tany amin'ny orinasa Green Madaland izay nosoniavy ny ajo Andriana Enarvelo ministry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy tamin'izany fotoana noho ny fahitana trangana fandikan-dalàna fantatry ny mponina tany an-toerana izay fanafoanan'izay tokony ho fantatry ny ambaratonga mpahefana mahefa ihany koa momba ny nosy sakaty hoe efa tapitra ny fa nisy annulation n'ilay contrat ny Green Madaland tamin'ny 2019 au niveau anay eto amin'ny ministère-ny fizahantany sy ny asa tanana aloha zany dia tsy manana an'izay information mahakasika an'izay zahay hoe efa annulé fa ny aty aminay dia mbola i Green Madaland no manao opérationnel eo amin'ny nosy sakaty ba fiteo atika Green Madaland io fanofoagna raha koa annulé zay baka maty taratasy namelogno raha io aboaha tsary naboakandreo sika niany za mivolagna aboahanareo taratasy mamelogno raha ndeha ataonareo io tsary niboaka le taratasy koa tsy miboaka tsy mazava satria raha annulé maty baka annulé rehefa nafenina sy tsy netiny teny ireo tompony andraikitra tany nosy be ny amin'ny hoe aniza ary izy avy nao anatin'io Green Madaland io tsy nianona tamin'izay fa nanoho ny fikarohana ny Cool TV
fantatra zao ireo orinasa miaraka amin'ny Green Madaland. Aritra roa amin'ny 20 minitra moa zany izay fanadihadiana lalina momba ny nosy sakaty izay hanomeza ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV fotoana ho anao any Rampitso amin'ny 7:00 fanoizantsika ny fampahalalam-baovao mitaky ny rosona amin'ny fanovana ny lalàna fandravonana ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona ity mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimieram-pirenena ny volana Oktobra ho avy izao ny firaisamonim-pirenena CCOC dingana manandanja amin'ny fikarakarana ny teti-bola izany kanefa tsy nisy hatramin'ny taona 2022 antony takiny izy ireo ny anaovana izany. Gabin Eloatrano mitatitra ny tsiprian'izay. Manakorontana ny LFI ny fisian'ny LFR hoy ny teo anivon'ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes antony nilazany firaisamonim-pirenena aleo tsy hisy mihitsy ny LFR. Aleo tsy hisy le LFR satria lasa manakorotana an'le LFI zay efa niadina mba ho hisy rehefa vovaina mantsy le LFR dia lasa vokorotana le ministera lasa voatery mamerina etc. Amin'izao efa sarotra le fandaniam-bola raha mbola atao sarotra kokoa le izy amin'le fasiana LFR dia eo zany lasa sahirana foana sika le famam-bola fa zay moa mitady koa hoe tokony misy paikady mazava le fanjakana ary zay paikady zay avy eo no amolavolana n'le teti-bolam-panjakana. Zay tsy fisiana paikady mazava zay dia manaratsa le crédibilité le budget dia zay zany mitakinay aloha hoe tokony misy paikady mazava dia mandeha loi de finance initiale tokony efa ampy afin ny fanjakana sy ny ministère miasa raha tokony izy ary tena tsy maintsy masoana le fasiana le loi de règlement le fisiana le loi de règlement mba fantaratsika hoe lasa izany volatsika. Zava-dehibe ny fanaovana lalàna mandravona ny teti-bolam-panjakana satria karazana fomba famaranana ofisialy ny tompiasana ara-teti-bola amin'ny alalan'ny fampitahana vola miditra sy mivoaka amin'ny volana ankatoavin'ny antenimera rotonta tany amin'ny fiandohan'ny taona izany hoe tatitra ara-bola ofisialy ny fanjakana izay fotoana iorenany fananganana ny lalàna mifehy ny teti-bola amin'ny taona manaraka amin'izao herinandro vitsivitsy mialohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera izao manolotra ireto vahaolana ireto ho an'ny fanjakana ny CCOC. Voalohany fanomezan'ny ministera ny toe-karena sy ny vola faran'izay aingana ny volavolan-dalàna fandravonana ny teti-bola taona 2024 any amin'ny antenimieram-pirenena izay efa nofarana ny fitsarana momba ny kanty. Faharoa ny fampidirana ny volavolan-dalàna fandravonana ny teti-bola 2024 ao amin'ny fandahara-potoana ny fivorian'ny antenimieram-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny taona 2024. Fahatelo ny fandaniana izany lalàna izany aorian'ny adievitra sy ny fandalinana ataon'ny solombavam-bahoaka. Ampatsiahiviny etony fa ny fahaiza-manao ny fitsarana momba ny kanty izay tena manandanja tokoa dia efa azon'ny solombavam-bahoaka sy ny loholona ampiasaina mba hanazava sy hampitombo kokoa ny fahatakarana ireo andinin-dalàna. Farany ny fiezahan'ny gouvernemanta amin'ny famoahana ny volavolan-dalàna fandravonana teti-bola ho an'ny taona 2020, 2020 sy 2020 sy 2020 farafahakeliny ao anatin'ny fanajana izay voasoratra anaty lalàna. Takina araka izany ny isian'ny lalàna fandravonana amin'ity taona ity ny tsy fisiany tao anaty izay taona maromaro izay tsy manaja ny foto-kevitra demokratika tsy nahafantarana ny tena nampiasana ny loharano-karena izay miteraka tsy fangaraharana sy tsy fampiasana ny volam-panjakana. Ankoatr'izay, mampiaina ny fahatokisan'olom-pirenena ny fanjakana ny tsy fanaovana io lalàna fandravonana teti-bolam-panjakana io. Mampiariary ny maha-firenena tsy ara-dalàna koa ny tsy fanaovana azy nandritra izay efatra taona izay, hoy hatrany ny firaisamonim-pirenena CCOC. Anaraka doka fohy vetivety isika mialoha ny dirana amin'ny tapany manaraka. Aza mbola misaraka amin'ny fahitalavitra kolo. Libéreo. Menaka avilenta amin'ny vidiny savabe.
performance daholo zany tena mitaiza moteur tia mipie mampiena dépense. Premium Lube Jovena, libérer la performance. Jovena, source d'énergie. Love chocolate. Ianao zao manana zava-pisotro tianao fa tsy ampoizinao hoe iza le tena tianao indrindra. Zao tsotra be ny kilalao antsika dégustation à l'aveugle. Iary lalao kely tsika. Mandroso eto. Ampanandrana ny tena. Maka numéro 1 ianao sy numéro 2. Ao, maka 1 sy 2 koa ianao. Sotroy aloha le numéro 1, misotro indray ianao numéro 2. 1 aloha ary. Drama amin'izay le 2. Ao, iza ny tsara kokoa? Le 1 sa le 2? 1 tsara kokoa. 1 tsaratsara le 1. Le numéro 1 mamy tsara. Numéro 1 tsara kokoa roa le 1 tsara kokoa. Le 1 zany tena tsara. Le 1 mamy tiako kokoa. Numéro 2 ndraiky maloha tiako. Le 1 tsara kokoa. Ohatra mitovy ihany izy roa. Tena le 1. Numéro 1. 1 tsara kokoa. Le 1 tsaratsara kokoa ka. Dawa. Isa, roa, telo. Boko salé, excellent tsara kuku. Boko tsara kuku. Le boko tsara kuku. 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 Le boko tsara kuku. Boko tsara kuku. Boko tsara kuku. Ntsiro tsy mandaingy. Boko tsara kuku. Safidiny roa ny fitopolo isan-jaton'ny malagasy. Week-end cadeau! Fais le plein de fun du 20 au 21 septembre. Achète un First Premium incluant 10 000 arrières de crédit d'appel, 100 SMS, 350 mégas et gagne un Yellow 2000 en cadeau incluant 450 mégas. Le tout à seulement 10 000 arrières. Tape vite le dièse 322 étoile 91 dièse. safidy aminakà loatra la famille kely mivanta crédit mirindra io za afaka magnamia zara ilendreo atantrano ya pitendra fa maneno sakao nefa tsy nanana fahafanana ny anina instrument complet mihitsy amrota nefa androany miaraka am'le rindra tanteraka ny folo nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara vanta crédit mirindra ary raha ianao miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Maintenant ou jamais. Ny efatra aogositra hatramin'ny 10 oktobra isaky ny mividy entana miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vanta crédit mirindra eny amin'ny magasin Cosmos dia mandray anjara amin'ny fisarihana loka goavana no sarihana amin'izany. Loka voalohany télé TCL 85 pouces, loka faharoa moto 5 et 150cc, loka fahatelo salon fanamorana ny fandoavam-bola vanta crédit mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Ndao mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara. Milina mahavita amin'ny toto vary hatramin'ny 2.5 taona isan'ora. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora. tonga
tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao any tokantrano hanaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny fananantany avy hatrany vao maika mampitombo ny olany fananantany fampiatoan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fikirakirana taratasy tany manodidina ny fanamaintisamolalin'ny tany ho ny teo anivo ny cabinet d'étude nanaovana fanadihadiana tokony efa nahita vahaolana mikasika izay ny fanjakana na vonjy maika ihany aza tao anatin'izay folo volana mahery izay iona saina miantso ny jereny fitondram-panjakana akaiky ny olana manodidina ny prescription acquisitive fanajariana fanamaintisamolalin'ny tany ireo mpiantsehatra amin'ny fananantany toy ny cabinet d'étude notaire sy ny sisa antony zany mitombo hoarina tamin'ny teo aloha ny disadisam-piaramonina ny fifampitoriana anivon'ny fitsarana no io tranga io ny tany anankiray mety olovany avy amin'ny razambeny zay razambeny efa tamin'ny 1880 tany ohatra dia mandeha miampita eo amin'ny dadabe aveo zay vao tonga eo amin'ny ray aman-dreniny izy ireo tsy misy nefa ny taratasy mazava tamin'izany rehetrarehetra izany dia misy natao hoe solam-pangady tamin'izany fotoana izany dia io solam-pangady io taratasy fanaovana ao an-trano ihany dia io najarianay ary eo izahay no mamboly eo ihany koa izahay no mipetraka ny fanajariana ny tany aloha ny averiko eto zany dia zao hoe najariana nandritry ny 20 taona na 5 taona rehefa tonga nefa izy io zany eny fananantany eny amin'ny fitsarana misy natao hoe dossier efa mandeha eo amin'ny didy faharoa ilay farany zay efa mandeha voakadidy ary izy io nahato noho ny didina voakan'ny fitondram-panjakana misy dossier efa en cours zay mandeha koa ao amin'ny sampandrarahany fananantany nahato ihany koa izy io nahato nefany tsy misy vahaolana afa volana maromaro zay nahato ny fitondrana ny fiafaran'ny taona 2024 ny fikirakirana sy ny fikarakarana rehetra manodidina izay fanajariana sy fanamaintisamolali ny tany izay miantona manarak'izay ihany koa ireo taratasy rehetra ny eto amintsika nefa saika io resaka fanamaintisamolali io ny fitohizan'ny fizakana ny tany amin'ny taranaka mifandimby ameana ny tokony amany ny fanjakana io olana io raha ny faneokevitra inona zany ny vahaolana tolotra ny fitondram-panjakana aroso andaminana anio indray ihany koa io prescription acquisitive io raha ohatra ka tsy misy ny vahaolana vereno indray zany ataovy indray eny amin'ny zareo mpanao lalàna indray eny amin'ny assemblée indray zany eny amin'ny antena meram-pirenena indray zany hoe misy ny olana prescription fa tsy hoe apetraka fotsiny hoe ajanona io rehefa ajanona io dia misy ny vahaolana fa mba angatahana mba tsy olalaovana tsy anareo retompoko ry mpanao fitondram-panjakana angeny memenona an'ilay olona fa lasa lay pendraikitra ny fananantany foana ho teo lasa ediva an'ilay olona mbola tsy mivaha foana ave mbola tsy nizao foana ave dia ny angatahanay mba vahao alohany ireo efa manana didy mpitsarana mba ho faranana ary ny dossier efa mba niditra mba hovitaina mba hoe tena hosokafana kely aloha tsy hoe ajanona fotsiny ajanona dia zany fa tolory vahaolana mahomby izahay mba hafanay mizioga afana miala amin'ny ady tany eo anatrehan'ny fitsarana eo anatrehan'ny sampandrarahany fananantany misy ny olona voatery mivarotra ny taniny noho ny fantrana entina hitsaboana ny olona tsy salama eo anivon'ny fianakaviany maty anefa ny havany tsy mbola lafo ihany ny tany ka mivadika disadisa eo amin'ny mpiavana eo amin'ny mpividy sy ny tompon-tany olana iray amin'ny maro io antony anairana ny fitondram-panjakana hitondra vahaolana aingana momba ity fanajariana fanamaintisamolali ny tany ity fa isan'ny fanontaniana petraky ny olona Onosbe amin'izao fotoana ny hoe iza marina no afaka mividy ary iza ihany koa no tsy afaka mividy ny tany Sirama Onosbe ny Sirama izay nanamafy fa tsy mivarotra tany kanefa misy teratany vahiny mahazo tany eo an-toerana ka mampetra-panontaniana ireo mponina Gaeton Andriatsilavo fanontaniana maro no apetraka ny mponina niditra tao amin'ny tany Sirama raha nahita fa misy teratany vahiny afaka mividy izany tany zany amin'izao fotoana rehefa iza no afaka mividy ary iza no tsy afaka mividy hoy izy ireo le DG vaovao zany ny teny tsara izy hoe Sirama tsy mandafy tany ka zone ray
mbola misy hoe miteny hoe fa nandafosany sirama tany zany. Io zany ny agnisan'ny mahagaga raha na anome izy tokony zay teo aloha zany nahazo. Raha andafo izy tokony mba niteny taminay teo aloha hoe alafo le toerana fa nareo tokony vidy. Araka ny hitanay agnatin'io certificat juridique nomenanay ao hoe 13 millions d'ariary, 13 millions 800 000 ariary. Zay ny mba tsy manana miliara fa izy koa 13 millions d'ariary mba voavangany vahoaka agnatin'ny ty toerana ty. Nefa zao ma ireo miteny hoe efa ny vidinay fa ny anay le tany. Raha ohatra nandafo siramamy taminay zay nanao fangatahana, efa tokony voavidinay io, tokony fa nazonay zay le tany fa amin'ny anaranay, fa noho hoe fanaovana hoe zao ny tokony atao, zao ny tokony atao, nefa ireo indray no mandafo am'le olo manambola ka magasy. Ohatranay izy mety fa tsy reny karana, ohatran'ny reto karana. Ka zany indrindra no anaovanay Antsoavo eto fa malahelo zay vahoaka gasy madiniky tsintsindrina atao tsintsinina ohatran'ny tody. Raha ny tantara nanomboka ny taona 2024 no niditra teo amin'ny toerana ireto olona ireto. Nidinay fotony ny mpitantana ny tanàna ny taona 2024 nandrara ny fanorenana nataon'izy ireo ary nanamafy fa mila fangatahana mitambatra amin'ny orinasa sirama. Niroso tamin'ny fangatahana miaraka araky ny voalaza araka izany ireto mponina ireto ka nandefa solitena teto Antananarivo renivohitra. Ny taona 2024 nivoaka ny fangatahana natao ka voafetra olona miisa 300 ihany. Rehefa izay nilaza ihany koa ny mpitantana ny tanàna fa isy fandaminana atao ahafahan'ireo olona 300 ireo misitraka izany valin'ny fangatahana izany. Iray volana taorin'izay nefa raha ny fanazavana voaray orinasa hafa no mamefy ny toerana voatondro ka nanomboka teo hatramin'ny androany ny tsy fifankahazona teo amin'ny roatonta. Nanomboka ny taona 2024 ny fitoriana niakatra fitsanana tao Anosy ka resy ny mponina nampiakatra nefa ireto farany ary mbola tsy nivaly zany hatramin'ny androany. Ankehitriny anefa omena 7 andro hiala ny toerana ireto olona ireto ka izao manao fitarainana izao. Afahany magnadoso zay ato amin'ny toerana misy zay. Maro be zay ato, efa maro ezaka nataonay fa tsisy olo mba nitandregny taregninay. Ka zegny nanaovanay Antsoavo eto, magnano Antsoavo aminareo mpitondra, aminareo manapahefagna mba zava akaiky ity raha mandalo eto Anosy be fa tsisy raha manjary. Andrasana zay mety hotohiny sy ny fijerena akaiky io fangatahana sy fitarainan'ny mponina voakasika io. Ny olany tany eto amintsika izay mahazo vahana hatrany tato ato, indrindra taorin'ny fampiatony ny fitondram-panjakana, ny fikirakirana ny taratasy tany, manodidina ny fanamaintisan'ny molala ny tany, nanomboka ny fiafarany ny taona 2024 lasa teo hatramin'izao. Fa maro amin'ireo mpamily navita fanadinana sy dingana rehetra amin'ny familiana fiarakodia amin'ny Tondasa no tsy mbola nahazo permis de conduire sy carte grise biométrique hatramin'izao taona 2024 izao. Antony, mbola mihitsoka na mikatso ny famoahana izany eny anivon'ny centre immatriculateur d'Antananarivo na ny SIM etsy Ambohida ka mbola ilay certificat provisoire de capacité na ilay taratasy fahazon-dalana vonjimaika hatrany no ampiasainy ireto farany amin'izao fotoana. Atrahoary ny mahakasika izay. Mbola mikatso ny famoahana permis de conduire sy carte grise biométrique eny anivon'ny centre immatriculateur na ny SIM eny Ambohida amin'izao fotoana. Araka izany, mbola ilay certificat provisoire de capacité na ilay taratasy fahazon-dalana vonjimaika hatrany no ampiasain'ireo navita fanadinana sy navita dingana rehetra amin'ny familiana fiarakodia amin'izao fotoana. Io taratasy fahazon-dalana vonjimaika io izay miteraka olana ho an'ireo mpamily, indrindra fa ireo avy any amin'ny faritra, noho izy ireo lany vola amin'ny fivezivezena miakatra eto an-drenivohitra isaky ny lany validité, fa ihany koa mampitombo ny trangana kolokolo ny tompona andraikitry ny sekoly fianarana fiarakodia iray, izay nanovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Zany momba ny permis provisoire na lay capacité
provisoire dia amin'ny maha-provisoire azy moa dia vonjy davanandro zany le izy aloha na amin'ny antonina na amin'ny antonina amin'ny olombelona dia amin'ny maha-provisoire azy dia tokony ho hita malaky ny vahaolana mahakitra zany mba tsy provisoire le izy satria lasa mampisy sakana amin'ny fiainan'ny olona tsirairay satria misy olona manana cas zao affecté izy any an-dapa dia lany validité lay capacité provisoire any an-dapa dia miantso amin'ny fianakaviana izy aty dia tonga aty aminay fianakaviana dia manontany zay inona natao dia mila makaty mihitsy izy anoloanan'io dia hoentina aty lay original dia ohatrao dia misy sakana le izy ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Faharoa mampitombony kolokolo le izy satria ny olona te hiala amin'ny olana amin'ny zavatra ohatr'izany mety isy ihany koa ny fanarakotan'ny manam-pahefana ny fahitana zavatra zany satria rehefa lany validité ny taratasy dia ohatry ny tomobile lany assurance na lany visite technique dia lasa ohatry manao conduite sans permis le olona satria lany validité le capacité provisoire amin'ny akapobeany zany tokony jerena vahaolana mahakitra le izy. Ankilany, lany tanteraka ihany koa amin'izao fotoana ny permis de conduire sy carte grise biométrique tokony omena ireo olona mankany ivelany. Vokatr'izany, antota taratasy fanamarinana ny fananan'izy ireny fa azon-dalana milina omeny sy mazy ireny amin'izao fotoana, eo am-piandrasana ny fiverenana ny famoahana permis de conduire biométrique. Raha toa ka certificat provisoire de capacité kosa nomen'izy ireo mpamily eto an-toerana. Zay zany vao tena lany tanteraka ny permis natokana ho an'ny zareo mpakany ivelany. Iny aloha zany dia tiana hazavaina hoe ny olona makany ivelany zany niezaka foana izahay ny fandaminana tato anatiny zany hoe ezahana izy permis no manana ho andreny olona ireny foana satria ny eto an-toerana miasa eto an-toerana certificat provisoire de capacité fa izy io tsy ekena ny ivelany satria tsy officiel hoe io ny permis any ampiasaina eto Madagasikara fa le biométrique ihany. Dia teo amin'ny telo herinandro teo zany izahay no tsy nanana permis biométrique atsony fa le dia reny efa ndraisinay dia reny efa nitenenay hoe vao tonga ny permis biométrique dia reny no ataonay lahara-pahamehana ny fanaovana ny impression dia tonga ny fianakaviana makana azy aty dia alefany ihany fa misy taratasy nomenay an'izy ireo manamarina ny fananan'izy ireo permis dia iny taratasy iny no entina zareo any amin'ny toerana izay andehanana. Raha ny fanazavana azy teo anivo ny centre immatriculateur na ny SIM matetsy ambodahatra any, mbola miandry ny fanafarana ny permis sy carte grise biométrique avy any ivelany, izay raisin'ireo prestataire an-tanana amin'izao fotoana ny fahafahana mamoaka indray ny permis sy carte grise biométrique eto an-toerana. Tombanana iverina amin'lohany ny famoahana izany ny faran'ny volana septambra na ny fiandohany ny volana oktobra ho avy izao. Ny fidiran'ny centre immatriculateur na ny SIM tamin'ity permis de conduire sy carte grise biométrique ity izay ahitana olana hatrany isan-taona ka tokony averina eo anivo ny imprimerie nationale tahaka ny teo aloha ny fanotana izany, ampianana ny vola tokony alohan'ireo mpanjifa fa ihany koa tsisy ny pénurie na ny tsy fampiny akora fototra tokony ampiasaina. Ny fananana permis amin'ny maha-permis azy izay tsy tokony atao haingo-paosy na vonjy-maika tahaka izao fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro hiatrany ny faneho-kevitra. Andrasana araka izany ny verena ny famoahana ireo permis de conduire sy carte grise biométrique amin'ny fotoana nambatra ny tompona andraikitra io. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray, tsy mbola masana ny filana eto an-toerana ny fandraisana mpiazam-panjakana anjatony ataon'ny fitondram-panjakana amin'ity taona ity ho ny avy eo anivo ny syndicat triade. Mitaky ny fitondram-panjakana natsahatra ny Antsojay, samaly ny fitakiana mahakasika ny olana mianjady amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ireto farany. Rina fitiavana. Miisa 300 ireo mpiasan'ny fahasalamana ho raisina ho mpiasam-panjakana amin'ity taona ity araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Raha ny fenitra iraisam-pirenena no jerena, infirmiera iray tokony isahana olona marary 5,000 ary mpamovelona iray tokony handray marary 3,000. Tsy izay anefa ny zava-misy eto Madagasikara fa mpitsabo iray mandray olona mahery ny iray alina noho ny tsy fahampiny ny mpitsabo. Tsy mahavaly ny iray ampahafolo ny filana raha oharina amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ilaina ankehitriny ity fandraisana mpiasan'ny fahasalamana miisa 300 ity, hoy ny syndicat triade. Miariary zany efa tsy lara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana ny fijerena ny olana ny fahasalamana izay maharary ny vahoaka sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Zavatra mahagaga ny rehetra dia izao ny poste budgétaire nanomboka tamin'ny taona
raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amin'ny roapolo sy roa arivo izay efa lany teny anivon'ny anteny mera-pirenena dia mbola tsary nandalo tany amin'ny conseil des ministres fa ny poste budgétaire hitansika iny zany dia poste budgétaire izay lany tamin'ny LFI 2024 teo 300 monja mazava ho azy fa tsy ampy zany ny poste budgétaire iny dia tokony apetraka ho laram-pahamehana zany ny fahasalamam-bahoaka raha ohatra ka betsaka ny mpiasa tsy miandry ela be ny fandraisana tanàn'ny marary dia sisy mimenimena tsony ro marary zay manenjika anay mpiasa ny fahasalamana io eto zany tsy misy fanakorontanana ny anay zany dia tena hoe niampilamina ny fahasalamam-bahoaka dia izahay aloha ny mila milamina izahay roa alina fotsiny ange ny mpiasa ny fahasalamana e izahay roa alina raha ve tsy milamina dia ahoana indray moa zany ny andaminantsika an'le roambi-telopolo tapitrisa raha ohatra ka izahay raha tsy milamina. Araka ny fanambarany syndikany triade voan'ny sida na ny salaire insuffisant depuis des années ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra amin'izao fotoana manoloana io areti-mandoza mahazo ny mpiasan'ny fahasalamana io indrindra niatrika fivoriam-be androan'ny syndikany triade andinian'izy ireo ny fanapa-kevitra ho raisina ny songadina tao anatin'izany tokony hijeren'ny fanjakana aingana ireo olana miavo samy anjady azy ireo isan'izany ny resaka tambikarama ny fampitsarana ny anjo izay samihafa toy ny fandrahonana na ny terena tao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Maro ny olana mahazo anay raha sy teny fotsiny afa-tsy ny hoe nisy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamana eo ihany koa ny tsy fananan'ny mpiasan'ny fahasalamana ny indemnité de risque eo reo indemnité dia farany dia tena hoe kely dia kely indrindra izay sy tanisa afa-tsy ny indemnité de logement izay mbola 14 000 ariary monja eo ihany koa ny volan-jaza izay mbola 200 ariary monja ny tsy fandehanan'ny avancement izay mba hany fisondrotan-karama kely ny mpiasan'ny fahasalamana dia tsy mandeha mihitsy ny avancement ny sy mba fisian'ny mpiasan'ny fahasalamana misitraka an'izany ataontsika hoe distinction honorifique izany vice de vice ny mpiasan'ny fahasalamana misitraka an'izany distinction honorifique izany isan'ireo olana na ataontsika hoe soritra aretina amin'ilay sida efa mahazo ny mpiasan'ny fahasalamana ireo takina ireo. Marina fa fivondrona ny syndika misatelo ny triade ahitana ny syndika ny dokotera ny infirmiera sy ny sage-femme ary ny syndika ny personnel administratif nanamafy izy ireo fa voizakitsaka ny zo syndikaly tokony sitrahan'ny mpiasa nampatsa ny syndika fa sakana mahatonga ny tsy fahombiazana amin'ny fitsabony any tsy famahana ny olana mianjady ny mpiasan'ny fahasalamana mangataka fionana amin'ny filoam-pirenena araka izany syndika ny triade manoloana ity aretina sida mahazo ny mpiasan'ny fahasalamana ity ankehitriny araka ny fanambarany androany. Naretsaka avy any ivelany kosa indray any Kamerona tsy fidin'indrainy ary mitona ny olona rehetra tsy fidiny intsony ny irainy ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ny zanaka vavy ny filoha kamerone amperinasa Brenda Bia raha nanao ny heviny tanatiny tambazotra an-tserasera TikTok nampitondra faisana vahoaka maro hiatrany ity zanaka vavy ny filoha kamerone ity ny irainy nandritra izay fotoana nitondrany ny firenena izay raha tsy hivina efa raika amin'ny 70 taona mahery izao no na filohan'ny Paul Biya tao Kamerona raha toa ka nanomboka ny taona 427 ity farany no nanomboka nitondra ny firenena mbola perinasa ny tena ny ankehitriny ary isan'ny iray amin'ireo kandida miisa 12 nilatsaka ho fidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterana ny 12 oktobra ho avy izao ao Kamerona trany. Dia ny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ary rapitso amin'ny 7 ora alina indray veloma tompoko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.